loahevitra ao resantsika ato anatin'ny tsy fandarana ity ny mikasika ny fatombolana izay arahana amin'ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana tompona andraikitra ara-panentanana ary nandalovana ihany koa tamin'ny toeram-pampianarana iray eto Fianaratsoa. Misy ihany koa araka izany ny fanentanana nataon'ireo fikambanana Skotsazavavy izay misehatra ao anatin'ny mpanazava eto Madagasikara. Mbola maro ireo zatovovavy malagasy no matahotra, menatra ary misedra olana mandritra ny fahatombolana. Momba ny fatombolana dia zavatra voajanahary ny fatombolana hita amin'ny vehivavy isam-bolana. Zay mahafatombolana zany hoe misy fiovana amin'ny vatan'ny vehivavy dia misy aniny raha mandeha iny indray mandeha isam-bolana. Manomboka iny eo amin'ny samy manana azy moa zany fa matetika manodidina ny 11-12 taona dia tonga isam-bolana dia mijanona rehefa lehibe ny vehivavy any amin'ny dia 7-10 taona arakaraka ny vehivavy koa iny tsy misy hoe taona tsy maintsy hijanona zany le atao hoe ménopause. Inona moa ny dikan'iny raha mandeha iny docteur? Le tovovavy zany manomboka amin'iny dia tafiditra ao anatin'ny fiainan'olon-dehibe izy satria raha misy firaisana ranofo dia afaka mitoejazy izy. Dia izy iny zany misy baiko avy any amin'ny atidoha, baiko atao amin'ny tranonjaza, baiko atao amin'ny ovaire aloha, atao amin'ity inona moa zany antsoina an'ity ohatran'ny hoe atody ihany izy ity amin'ny vehivavy, dia mibaiko ato dia ny ato mibaiko mahatonga an'le rano forona atao anatin'ity partie kely rose ity matevina miomana izy io amin'ny hoe toeran'ny zaza ao, ka raha tsy misy zaza mipetraka ao dia miendaka fotsiny iny dia miala aty dia maharitra eo amin'ny 2 andro 3 andro 4 andro 5 andro ny règle mety misy mihoatra kely izay. Dia mampiasa fitaovana moa vehivavy amin'izay mampiasa serviette hygiénique izy salaka hoe iarovany ny slipiny mba tsy aloto dia apetany eo fotsiny iny dia mety hoe misolo maraina dia misolo koa ny hariva na mihoatra an'izay arakaraka ny vehivavy. Ny fahadiovana zany amin'ny ankapobeny dia ilaina moa iny ho an'ny olona rehetra fa tsy voatery ny vehivavy ihany mila mandro indray mandeha isan'andro isika olombelona. Ny vatana mihitsy zany mila diovina indray mandeha isan'andro dia amin'iny fotoana iny ny vehivavy ny tokony hoe manao ny toilette intime zany hoe misasa. Ny fisasana atao tsy dia voatery atao be loatra satria manimba zavatra raha misasa be loatra. Mihoatra ny indroa zany fara fahabeny tsy mahazo mihoatra ny indroatsika no misasa maraina sy hariva ohatra raha ilaina na indray mandeha ara dia ampy izay ny lesona satria atao anatin'ity lalanjaza ity misy ponina ao, misy microbe mipetraka ao, ireo microbe ireo dia ilaintsika amin'ny fahasalamantsika. Ka raha ohatra ka hoe kitiantsika lava ohatra hoe isaky misasa dia misikotra any dia tsy mety amin'ny fahasalamana. Na misy fatombolana zany na tsisy fatombolana ny fisasana dia misasa ny eto ivelany ny eto amin'ny fivaviana rehefa madio eto dia makany ariana ny tanana manazany any amin'ny lalana fivoahany maloto dia vita. Tsy miakatra tsony, tsy mahazo miakatra mihitsy ny tanana satria mitondra microbe avy any amin'ny maloto miakatra aty amin'ny fivaviana na tonga any amin'ny fivoahan'ny pipi ara satria ity zao amin'ny fivoahan'ny pipi dia lasa mangirifiry be rehefa amin'ny pipi. Izay zany ny fidiovana tokony atao. Rehefa règle mety hoe tsy à l'aise dia tsy maninona na misasa mihoatra n'izay raha tena ilainao hoe hisasa intelo fa amin'ny andavanandro zany dia mety ampy indroa na indray mandeha. Ono docteur, misy no milaza fa hoe rehefa misasa tsy tokony mampiasa toy ny savony na ny zavatra hafa mitombona ve izay? Ie, mitombona satria ny atao anatin'ity lalanjaza ity zany ohatra ny resantsika voalohany amin'ny teny baiko dia hoe auto-nettoyant io zany hoe mandio tena izy io. Tsy efa hita zany rehefa nisy fikarohana tateo aoriana fa kay tsy ilaina ny manasany ao anatin'ny lalanjaza fa madio azy ny ao anatin'ny lalanjaza. Ny ety ivelany ihany ny sasana ary tsara raha toka rano madio tsotra fotsiny no manasana azy. Eny ary docteur raha mahakasika ny hoe inona indray zany mety ho risque raha ohatra ka tsy matateraka n'izay hoe fahadiovana izay ny vehivavy ray na mandritry ny fatombolana na tsy ao anatin'ny fatombolana. Ny fahadiovana moa voalohan'ny fahasalamana, iny voaloham-pahasalamana iny satria ahafahantsika miaro ny tenantsika amin'izay karazana loto mety miteraka hoe lasa manabe microbe dia mety miteraka aretina ao antsika. Ilaina zany no madio ary misasa rehefa madio koa ny tena rehetra no diovina fa tsy hoe ndraindray koa dia aty foana ny tena diovina be fa nefa rehefa ny aty sy ny aty ambany aty tena misy fofona be dia mila madio zany raha ohatra ka hoe tsy misasa ny vehivavy
avy anatin'ny fotoana marobe dia mazava loatra tsy maintsy hoe misy fofona hoeno izy a dia avy eo moa zany mety hoe miteraka zavatra hafa le izy ho antsika tovovavy kely angambany hoe vao manomboka mahita an'izany hoe raha mandeha zany dia mety ho gaga raha ohatra ka hoe tsy misy nanazava mazana moa le izy efa resahana any am-pianarana resahana ao an-trano fa eto Madagasikara tsika somary thème tabou ihany zany hoe tsy dia azo fampiresana loatra ao an-trano tsy dia mahavatra antsika zany hoe ray aman-dreny sy ny zanaka miresaka dia tenena zany tsika tovovavy kely fa normal le misy an'izay règle zay misy an'izay raha mandeha zay tsika indray mandeha isam-bolana tsy manova ninina fiainantsika izy io fa mametraka lamba zany mba tsy handoton'ny pataloha tsy handoton'ny akanjo anaovana apetaka amin'ny slip dia misasa indroa isan'andro ary iny lamba iny soloina iny kosa soloina matetika tsy ajanona ao ela be iny misolo iny ohatra hoe mametaka maraina dia mety manolo amin'ny atoandro dia mety manolo amin'ny hariva alohan'ny atory atao matevina le izy mba tsy handoton'ny pataloha. Fa anisan'ny olana matetika mitranga eo amin'ny vehivavy ihany koa ny fikorontanany fadim-bolana inona indray ary ny tsara ho fantatra ny mahakasika izay. Dia raha vao misy zavatra mikorotana zany ny saina miasa mafy loatra manomana taiza dia mety mampikorotana sahady an'ilay fadim-bolana zany hoe tsy dia atahorana zany ny indraindray koa misy hoe mampiasa fanabeazana raha ohatra hoe manao tsindrona ohatra na tsindrona mazana sy ny mametraka implanton le zavatra petaka amin'ny sandry dia mampikorotana ny fadim-bolana satria hormone reny dia tena miteraka korotana mba tsy hitoerany tsy ahafahan'ny zaza mitoetra ao am-boaka zany dia lasa hoe tsy mandeha règle mihitsiny tsisy atahorana zay satria hitanareo tsisy raha miforona ao tena tia mihitsiny no tsy mematevina tsy hoe akory hoe tafajanona miandrona zany ny raha maloto dia tokony avoaka zany le izy atao ahoana tsy misy an'izay satria tsisy raha miforona ao anatin'ny tranon-jaza dia tsisy atahorana raha ohatra koa mifanohatra amin'izay mandeha be foana ny règle misy fotoana mantsy hoe tsy mety mijanona le izy fa lasa be dia be loatra amin'izay fotoana izay dia manatona dokotera satria tokony hajanona satria indraindray mety hoe lasa tena mihatsatra mihitsy le vehivavy fa tena lany ratatra ny lasa règle daholo dia mila jerevana akaiky zany dia aza misalasala mihitsy manatona dokotera. Raha resaka fadim-bolana resana dia tafiditra ao anatin'izany projet volontaire fianarantsoa izay manentana indrindra an'ireo vehivavy rehetra mahakasika an'izany hoe inona ny fadim-bolana inona ny tsara fantatra ao anatin'izany. Voalazana mihitsy hoe ny projet volontaire dia misehatra manokana amin'ny fahasalamana ara-bananan'ny tanora adolescente. Misy ilo hevitra tena voizinay ao anatiny ny fahadiovana mandritry ny fadim-bolana sy ny mahakasikasika manodididina ny atao hoe fadim-bolana ho an'ny vehivavy sy ho an'ny zatovovavy. Ianao tao ny teny hoe fitandrona ny fahadiovana mandritra ny fadim-bolana le fahadiovana ara-pisasana ve zany sa ahoana sa inona ny tianareo ambara amin'izay? Ia, ao anatin'izay zay manome fampianarana feno ho an'ny zatovo adolescente mahakasika ny fadim-bolana io dia eo ny fikajiana ny fahadiovana mandritry ny fadim-bolana inona no tena resana ao anatiny ao anatin'izany resana ao anatiny ny fomba fisasana ao anatin'izany koa ny fomba inona fitaovana ampiasaina mandritry ny fadim-bolana mba hiarovana ny kilaoty sy ny pataloha sy ny akanjo mba tsy ho tasy ao anatin'izany ary mila mampiasa fitaovana ihany koa. Ny fitaovana ampiasaina dia mampiasa serviette hygiénique. Fa mahakasika an'izay fitaovana ampiasaina mandritra ny fadim-bolana izay dia natorina Andriamatoa Christian anety tokoa ny fomba fampiasana izany. Io indray dia nizarainay ao an'ny ankizivavy cible anay eny amin'ny CEG eny ambanivohitra zany satria ny eny fantatsika fa tsy manana fahefa-mividy amin'ireny serviette hygiénique vidiana magasin ireny zareo dia nizarainay maimaipoana an'ireo serviette hygiénique lavable ireo. Io dia ampianarina ihany koa zareo hoe io serviette hygiénique lavable io dia mila sasana amin'ny rano madio azo antoka ary sasana amin'ny savony ihany koa dia rehefa avy eo ahay amin'ny masoandro ho azon'ny masoandro afady an'ilay mikrobana mety hoe le fofopofona ao anatiny dia pasoana izay indray vao ampiasaina rehefa avy eo. Kitray misy an'ity tiana atao hoe insert, misy insert anaky 5 le izy dia misy an'ity base ity ilay base
esina nyty ansera ty dia ty ansera ty efa mivalona ozy manaraka an'ity fotsiny ohatr'izao dia mitsofoka atao n'ity bazy ity ohatr'izao lay izy a dia mitsofoka tsara ohatr'izao dia ity amin'izay a tokony misy silipo ato tazo fakako silipo anankiray fa misy silipo anankiroa koa miaraka amin'ity mba misy hoe apetraka ao an-dakilasy ho any amin'ny responsable ohatra dia raha misy ankizy sanatria hoe tratra tapoka any ampiasana any ampianarana dia izay ny ohatran'izay indray a zay manko anao sasana conseilline zay dia raha misy tratra tapoka any ampianarana dia misy an'ilay CVT génique dia ohatran'ity zany any dia hoan'izay mbola tsy nazy fa kosa nefa misy an'itya ity anina kely ity kitapo imperméable kely ity ity indray a fitondrahana an'ilay insert afaka mitondra zany izy mitondra avaliny tsara ohatr'izao dia ataony ato afaka ataony anaty kitapo dia ny insert ihany no ny insert ihany no vavahana ity insert ity zany a no sasana dia sorona anaovana andray izy rehefa feno ity a dia sorona atao a dia atao anatin'ity dia maka vaovao indray izy a ampidiriny ao anatin'ilay insert vaovao dia ny anatina kely anankiray a misy an'ity insert ity anankivalo lay izy fa tsy dimy valo a dia misy bazy a anankiroa dia misy a silipo anankiroa izay efa tonga dia efa ao anatin'ny kity a fantatra teto ihany koa moa zany fa dia CEG maromaro no efa iasan'ny projet jeune leader ato anatin'ny faritra Matsatram-bony train anankiroa zany zao no iasanay hatreto a ohaty Matsatra sy Amborimamy sekoly 9 eo a no misy ny projet leader ato amin'ny train anankiroa ireo manodididina ny 5,000 sy 10,000 teo a ny ankizy ny sitraka ny projet leader manodidin'izay 9 taona izay Faly miaraka aminareo avy amin'ny TVM tonga eto misesesy rakotombalady manao an'izay fanadidina mikasika an'izay tena ianarana ato amin'ny sy ambaratonga faharoa zany sy mikasika ny fanamborana zay a dia ao amin'ny classe de 4e no anaovan'ilay ankizy azy dia amin'izao fotoana izao zany a dia misy mpianatra mifanandrifa amin'izao fahatongavana roa zao manao an'le zay lesona zay ka azotsika jerena zay a rehefa avy eo massification na ilay antsoina hoe fadimbolana amin'ny teny malagasy ny fadimbolana dia mpahazo ny vehivavy izay efa tonga taona zany hoe rehefa tonga taona amin'ny antsoina hoe âge de puberté mialatsiny amin'ny teny vahiny a dia misy ny atao hoe fadimbolana amin'ny vehivavy eto a ny premier jour zany hoe midika fa eo a no manomboka ny atao hoe règle mikasika ny ara-pahasalamana voalohany indrindra zany tsika dia arahana tsara ny fahadiovana sasana tsara ny fitaovana madio tsara ny vatatsika ho an'ny lehilahy manokana dia matetika mieritreritsika n'ilay vehivavy zay misy zay olon'le fadimbolana ny hoe maloto dia diovitsika ny eritreritsika satria itsika rehetra zao a dia nisehoan'izay rehetra zay daholo a na ny ray aman-drenitsika nananatsika zao a dia noho ny hoe sy ny fadimbolana dia nanananaka dia tsy tokony hanana eritreritra tsy lamina zany tsika izany efa
ao anatin'ny fahatombolana amin'izao. Tsy mahamenatra ny efa misy fahatombolana sy tokony hamenatra ao ary inona no zavatra mba ataonao zany a rehefa tonga ny fahatombolana. Mampiasa servety izy amin'ny servety izy somary misy mpinatiny efatra ny servety. Izay maharitra ampirirana ny faharetan'ny fahatombolana fa raha ny tokony ho izy zany a dia tokony en 5 jours io zany a ny tokony ho izy nefa tsika mety samy manana ny azy asana voahaja tsara zay. Tsikaritra tamin'ny fandalovana teto amin'ny CEG Joël Rakotomalala ary fa dia azony ankizy tsara ny atao hoe fahatombolana ary misy ihany koa moa ny fepetra raisin'ny sekoly sy ny fanentanana nentin'ireo ankizy mpianatra. Izahay dia efa nandray fepetra ihany amin'ny fitsinjovana indray satria tsy lovan'izay mety haningana ihany dia misy servety hygiénique amin'izao moa fa misy an'le AGT reny fa tsy ohatran'ireo taloha be tamin'ny andro ela be tany dia apetraka ao amin'ny directeur le izy dia raha ohatra miseho zay tranga zay dia azo raisina zany zay dia kanefa hatreto amin'izao tenenantsika zao mbola tsy anisy zay ary anisan'ny antoisan'izay milidera ny mampianatra amin'izay ndraiky izy mampahalala moa zany mampahalala ny ankizy azo mampianatra ary anisan'le mpampianatra zay mampianatra ny ihany koa mampianatra mampahalala ny ankizy le fomba fiarovana. Mehezana ny vehivavy ohatra ka hoe sendra mandeha fahatombolana ka tsy mahafantatra izay tokony atao fahatombolana anazy le izao avy tokony ataony rehefa ohatra izao. Misy manko misy olo tsy mianatra hoe mandeha tapaka mivoakany iny dia tsy mahafantatra hoe ny tokony ataony momba ny fahatombolana izy dia atoro izy fa tsy mehezana satria voajanahary na navavinao na inonao dia tokony atorona satria tsy mahamenatra zany fa voajanahary. Izay no mikasika ny resaka fahatombolana izay lesona nampianarina ny ankizy teto amin'ny CEG Joël Rakotomalala eto Mahamanina. Fa hoentsika mamarina ny fandarana dia ino ny fanentanana hoentin'ireo mpanazava izay ao anatin'ny fikambanan'ny scoutisme zazavavy eto Madagasikara. Mpanazava eto Madagasikara dia manana zava-kendrena hoe hitaizan'olokoro arana be ny ankizy vavy sy ny zatovovavy ao aminy ho vavolombelon'i Jesosy Kristy andron'ny fianakaviana ary ho pirenena vanina. Dia anisan'ny sehatra irotsahanay mpanazava ny resaka OASH dia tafiditra ao anatin'izany OASH zany ny fitantanana fahadiovana mandritra ny fahatombolana. Rehefa tonga fotoana rehefa tonga fotoana mila madio isan'andro ahoana izany salaka maloto ialana rano madio isasany ampidiriny indray ny vavao dia ho salamy izao sy anao. Zavatra fady na mahamenatra ny fahatombolana fa zavatra tsy maintsy hitranga amin'ny tenan'ny vehivavy. Rehefa tonga fotoana voalohany dia tokony hiteny amin'ny dada na ny neny na ny mpiray tampo ny fifidianana ny salaka. Fa ho anay mpanazava dia efa mivonona amin'izany ary misy kely hoentinay. Dia izay no mamarana ny fandarantsika manome fotoananao amin'ny alalan'ny lohahevitra hafa indray amin'ny manaraka.